abanao amin'ny anaran'ny tompo indray tratra fotoana zay raha antsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny farana ny boky ny Ezra ary ny voatendry ao amin'ny mana isan'andro amin'ny fikambana mpiara-maka ny baiboly manerana any Afrika indrindraindrindra dia ny boky ny Hagai indray no vakintsika satria ny boky ny Hagai moa dia milaza ny faminaniany Hagai mpaminany zay ny rahan'Andriamanitra hiteny tamin'ny Zerobabela raha hanatsahatra ny fanaovana ny tempolin'Andriamanitra. Ary alohan'ny andiniantsika ny Hagai toko voalohany dia tsara raha mbola miara-mivavaka leo isika ary mangataka amin'ny tomposika mba ho raisitsika indray zay lesona tokony ho antsika manoloana ny tenin'Andriamanitra indrindraindrindra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika hivavaka isika. Andriamanitra rainay zay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no isaoranay anao indray nahatraranay ity fotoana ity ary azahoanay mandre indray ny teninao tompontsoa anay mandrakarivo zany rehefa tena mieritreritra zahay zao faminaniana zao anie faminaniana efa ela nefa de mbola ampo anay koa mbola fampianarana ao anay torohevitra tsy miova azonay enteherana azonay itokina misaotra Andriamanitra mangataka aminao ary zahay ampio zahay anio araka ny fahasoavanao mba ho fantatray zay tianao ambara aminay amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Hagai toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana 9 tamin'ny taona 2 nanjakan'ny Dariusa mpanjaka no nahatongava ny tenin'i Jehova nentin'ny Hagai mpaminany tamin'ny Zerobabela zanaky Sealtiela gouvernoura tany Joda sy tamin'ny Josoa zanaky Josadaka mpisorona be nanao hoe izao ny lazain'i Jehova tompony maro ity fireneny ity manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranon'i Jehova. De tonga ny tenin'i Jehova nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana vaza ao kanefa ravy ty trano ty koa izao ny lazain'i Jehova tompony maro hevero ny lalanareo efa namafy be nareo nefa kely no mitaonina mihinana ianareo nefa tsy voky misotra ianareo nefa tsy afa-po mitafy ianareo nefa tsy misy mafana ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitapoloka zao ny lazain'i Jehova tompony maro hevero ny lalanareo miakarana tendrombohitra ka maka hazo any ary ataovy ny trano dia hankasitrahako zany sady akalazaina ho Jehova nanam-pobe nareo kanjo indro kely monja ary noho ny tao aminareo dia nitsofiko nahoana ho Jehova tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy ary noho izany dia ny aminareo ny tsara ny lanitra tsy ampilatsaka andro sy ny tsara ny tany tsy ahavokatra ary ny antso ny fahamainana aho hamely ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy izay vokatry ny tany ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa ny sasarany tanana. Ary Zerobabela zanaky Sealtiela sy Jesoa zanaky Josadaka mpisorona be mba amin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka dia ny haino ny feon'i Jehova Andriamaniny sy ny tenin'ny Hagai mpaminany araky ny efa nanirahan'i Jehova Andriamaniny azy ary natahotra teo anatrehan'i Jehova ny olona. Ary ny ambaran'ny Hagai iraky Jehova ny teny nampitondrain'i Jehova ho amin'ny olona nanao hoe izaho no momba anareo ho Jehova. Dia nitairin'i Jehova ny fanahin'i Zerobabela zanaky Sealtiela gouvernoura any Jody sy ny fanahin'i Josoa zanaky Josadaka mpisorona be sy ny fanahin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka ary dia avy izy ka nanrafitra ny tranon'i Jehova tompony maro Andriamaniny tamin'ny andro 4
20 tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakany Darius. Inona ny zava-nisy aloha? Mazava loatra fa ny antony akaran'ny Zerubabela sy Josoana Jesua zanaky Jozadaka de hitatsika tany amin'ny bokin'ny Ezra fa hiakatra any Jerosalema hanangana indray ny tranon'Andriamanitra izay efa rava. De tonga tany Jerosalema tokoa izy. Zao nefa ny zavatra nitranga. Rehefa nanorona le trano izy, betsaka ny fanakianana samihafa, betsaka ny tetikadin'ireo fahavalo ny fananganana ny Jerosalema indray. Ary de notorina izy. Notorina izy hoe io tanàna Pitium de farany nisy lalàna navoaka ny Artaxerxes haninona ampitsahatra ny asa nataon'ny Zerubabela sy ny nataony Jesua. Nandritry ny 10 taona de tsy nikasihina ny fanaovana ny tranon'i Jehova. 10 taona eo. Ary tao anatin'izany 10 taona zany mbola tany a Jerosalema ihany enery zareo fa tsy nieritreritra mihitsy ny tranon'Andriamanitra intsony izy, tsy nieritreritra hoe ndao atao tranon'Andriamanitra io. Ary zany nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny Hagai sy Zakaria mpaminany hampahatsiaro tena azy ireo. Ary dia ny Ezra 5:2 no vokatra hitatsika ny amin'izany hoe ary ny mpaminany dia Hagai, mpaminany sy Zakaria zanakido naminany tamin'ny Jiosy tany Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'Andriamanitra ny Israely izay tao aminy. Izany hoe nitsangana Hagai, natsangan'Andriamanitra nandritry ny 10 taona tsy natao ny tranon'Andriamanitra. Nefa nika ny raha nahanao zany ry Zerubabely, ny raha nahanao zany ine izy. Ka inona avy ary ny fahamarinana ambara ny tenin'Andriamanitra zay novakitsika teo ho tsoatsika eto. Tiako aloha ny manamarika fa ny hevitry ny anarana hoe Hagai de hoe falifaly, ary tiampifaly any Jerosalema, ampifaly any Joda Hagai. Fa inona no antony? Am'izao fotoana itenenana izao de misy zavatra maromaro nitranga tao anatin'izay 10 taona zay tao amin'ny zanak'Israely zay fa nody avy any Babilôna nefa tsy nanatanteraka ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Inona ny fahamarinana hitatsika aloha eto? Ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Zao ny voalaza hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakany Darius mpanjaka nahatongavan'ny tenin'i Jehova mety ny Hagai mpaminany tamin'ny Zerubabela gouvernoura sy Josua mpisorona be. Inona ny fahamarinana ambarana ny tenin'Andriamanitra amin'izany antsika? Iza hoe Zerubabela nanjary gouvernoura tany Jerosalema izy, ary Josua dia mpisorona be izy. Inona moa ny dikan'izany? Zerubabela mpitondra ara-panjakana, Josua mpitondra ara-pivavahana. Nefa tenin'Andriamanitra mitovy no mivantana tamin'izy mirahalahy ireo. Eto zany raha hanangana ny fanomponan'Andriamanitra tao Jerosalema Andriamanitra dia teny mitovy no nampitondraina ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana. Inona no antony?
raha ny soratra masina manontolo ny jerena dia samy mpanompon'Andriamanitra ireo. Averina matetikety fa ny Romanina 7:12 dia manambara indrindra izany fa ny mpitondra rehetra ny manam-pahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary napetrak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra ireo. Raha misy mpitondra fanjakana ka milaza ny tena no tsy mpanompon'Andriamanitra izy dia fahadisokevitra izany, satria zao ny voalaza ao amin'ny Romanina 7:14 azontsika vakiny manomboka amin'ny andininy voalohany. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fanamelohany. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra ny fahefana avany tianao ataovy ary izay tsara dia azo tera avy aminy ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay mpanao ratsy. Zavatra mazava zany dia zao: mpanompon'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ny mpitondra fanjakana, ny manam-pahefana ara-pitondrana. Ny mpisorona raha teo moa dia fa mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Ary noho izany tokony samy hiaraka miaino ny tenin'Andriamanitra, ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana. Eo ndray koa, raha Andriamanitra no anontaniantsika dia tsy sarahana ny hoe séparation de l'État et de l'Église. Ny antony dia satria samy tenin'Andriamanitra ihany no arahina, na eo amin'ny fitondram-panjakana na eo amin'ny fitondram-piangonana. Raha Andriamanitra no anontaniantsika dia izany no marina, satria sitrak'Andriamanitra ny ahasambatra ny firenena, nefa ny firenena sambatra araka ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe sambatra ny firenena izay manana an' Jehova Andriamanitra. Ny fahamarinana anankiray koa izay hitantsika eto dia ny zavatra lazain'ny olona ny amin'ny hoe fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Ao amin'ny 2 dia mampandaingan'Andriamanitra ny vahoaka. Fa inona no antony? Izy rehetra ao amin'ny 2 dia milaza hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Ahoana moa no itenenany an'izany? Kanefa ny nahatonga ny Zerubabela sy Jesoa nahatonga azy tany Jerosalema nie dia iraky ny mpanjaka Kirosy avy any Babilôna hanangana ny tranon'i Jehovah. Ka nahoana no ilazany hoe tsy mbola tonga ny fotoana? Satria ve najanona 10 taona ilay izy dia velao hijanona eo. Ry havana, ny mahatonga antsika tsy ho vonona hanatanteraka marina ny tenin'Andriamanitra dia ny fahasarotan'ny fanatanterahana izany sy ny fisakatsakana ny isan-karazany eny hoe indraindray. Nefa tokony ho fantatsika, raha ny marina dia tsy tokony hajanona ny fanaovana ny tranon'i Jehovah, ary tokony ho niteny ry Zerubabela hoe tsy marina izany fa misy didy ao. Fa saingy izao nisy zavatra nitranga nahatonga izany. Fa inona ny zavatra nitranga? Raha mamaky ny 9 ka hatramin'ny 112 sika dia izao ny zavatra hita: samy variana tamin'ny fiainany tsirairay ka nanadino ny antony nodiny avy any Babilôna hanangana ny tranon'Andriamanitra. Fa inona ny nahamay azy? Trano be ho an'ny tena ny nahamay azy, fikarakarana ny tena ny nahamay azy, dia no adonoiny ny tranon'Andriamanitra. Efa hitantsika nivakitsika teo manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 12 dia nahatonga an'Andriamanitra hametraka fanontaniana hoe fantaro ny lalanareo moandro tokony hitoeranareo amin'ny tranonareo misy valindriana va zao kanefa rava ty trano ty, bevero ny lalanareo ho Jehovah. Izany hoe ry Zerubabela, ry Joshua, reo olona rehetra izay niara-niakatra tamin'ny anangana ny tranon'i Jehovah, raha vao nisy ny fahasairantsy oka rangahy hijanona eo tranon'Andriamanitra io fa andao samba dia samy nanao izay tiany atao izy rehetra, samy nikarakara teny izy rehetra teo alohany izy.
raha nanangana ny tranon'andriamanitra nanakohanina ihany izy nanan'izay ozotrony ihany izy nisy ihany teo am-pelantanana fa ny zavatra nitranga dia izao rehefa in'izay ny sakanana tsy nanao le tranontsony izy dia nanjary tsy misy ny fitahiana zao ny lazainy eo hoe zavatra nandritra n'izay 10 taona tsy nanaovany ny asan'andriamanitra zay tsy nanaovany ny fanangahana ny tempolin'i Jerosalema zay no antony nodiny zay no nanirahan'andriamanitra azy zay no nanomezana azy baiko hoe mandehany ianareo mody zany nanomezana azy baiko ody any Jerosalema nefa tsy nanatanteraka an'izany izy nandà ny tenin'andriamanitra izy dia inona ny zavatra nitranga zao ny voalaza amin'ny andinin'ny fahaenina andinin'ny fahadimy koa izao ny lazain'i Jehovah tompony maro hevero ny lalanareo efa namafy be ianareo nefa kely ny taomina mihinanareo nefa tsy vo misotro ianareo nefa tsy afa-po mitafy ianareo nefa tsisy mafana ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitapoloka zany ny zavatra mitranga nanam-po betsaka ianareo kanjo indro kely monjy noho ny taomina dia nitsofotro nahoana ho Jehovah tompony maso satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy ary noho izany dia ny aminareo no ny tsara ny lanitra tsy ampilatsaka andro ny tany tsy ahavokatra dia niantso ny fahamainana ao amely anareo ny vary sy ny ramboloboka ny dilo sy ny karazany nanjary ny sasara ny tananareo tsy nisy inona ny antony nanjary fitiavatena fotsiny ny tao anatinareo hadininareo Jehovah efa niala tany Babilônia ianareo hanangana ny tempolo ny antony akaranareo nefa dia nadinoinareo Jehovah riavana tokony ampieritreritra antsika izany tokony tena ampieritreritra antsika tsirairay avy zany fa inona moa no antony havelomanao inona no antony havelomanao hitady vola eto ambonin'ny tany ve hanakarena eto ambonin'ny tany ve dia ahoana ary dia ahoana ny asan'andriamanitra amintsika kristianina indrindra isika kristianina dia ny rahin Jesosy tompo mandehany ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra vitatsika ve ny fitoriana ny filazantsara vitatsika maha-kristianina tsika ve ny fitoriana ny filazantsara ahoana ny fandraisantsika anjara ny fitoriana ny filazantsara ahoana no ataontsika eto amin'ny firenena na mpitondra isika na mpitondra fivavahana isika na mpitondra ara-panjakana isika kristianina ianao navelan'andriamanitra eto amin'ny tanitsika monina eto amin'ny tanitsika nataon'andriamanitra mahalala tsara ny hevitr'andriamanitra mandehanaka mitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra inona no ataonao mamoko tena ve no ataonao so dia zany no ataontsika ary zany no vao mainka mampahantra satria zany ene no hita eto vao mainka nianahantra Israely satria nahoana nanjaka tao tsiray avy ny fitiavatena zany no hita eto samy manao ny tranony avy tsisy tsony zay zao ny tranon'andriamanitra raha niaraka nanao ny tranon'andriamanitra izy ny rahina ny fanaja samy mikatsaka ny ahatanterahany zany trano zany fa noho ny navela ny asan'andriamanitra samy fitiavatenany nanjaka samy nanao zay tiany atao ary dia voatery Andriamanitra nampahatonga fahoriana teo aminy hampahatsiaro tena azy dia io izy naniraka any Hagai io ary raha Hagai sy Zakaria dia miaraka ihany izy amin'ny rahalahy ary raha mamaky ny bokyny Zakaria toko 9 ianao manomboka amin'ny andinin'ny 7 dia izany koa ny voasoratra ao asehon'Andriamanitra hoe inona no antony zany zao ny lazain'i Jehovah tompony maro aoka hatanjaka ny tananareo izay mandray izany teny zany amin'ny andro amin'izao andro zao avy amin'ny vavam-paminany izay teo amin'ny andro nanaovana ny fanorenany tranon'i Jehovah tompony maro dia nanaovana ny tempolo fa talohany zany andro zany dia tsy misy valim-pahasasarana ho an'ny olona na valim-pahasasarana ho an'ny biby fiompy ary tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka sy izay miditra noho ny fahavalo fa nalefako samy famely amin'ny namany avy ny olona inona ny antony satria tsy nandraharaha ny tranon'Andriamanitra izy zany nanirahana azy zany tokony ataony nefa tsy nandraharaha izy miriavana nampitondra fanjakana isika nampitondra fivavahana raha kristianina ihany koa ianao dia tsarovo hoe inona no antony maha-kristianina anao ny tarigetan'ny kristianina ve tokana ihany ny tarigetantsika
vavaka ataontsika isan'andro zany ho tonga nieny fanjakanao, ho ianao ihany eny mpanjaka eto amin'ny firenenay Andriamanitra ao. Ianao ihany ny teninao no akatoavina, ny teninao no arahina, ny teninao no itokina, ny teninao no ataonay filamatra ka amin'ny zavatra rehetra dia antany zahay ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra. Inona no hevitrao Andriamanitra? Fa vonina ny akatò zany ene zahay, inona no hevitrao? Ny zavatra mahafaly Andriamanitra na dia teo aza ny tsy firara iny olona azy dia mampahery zay rehetra vonina hanaraka ny teniny Andriamanitra. Ka na dia teo aza hanakianana samihafa zay nataon'Andriamanitra dia izao ny voalaza hoe ary nambarany Agai 7:7 ary nambarany Agai zanaky Jehova ny teny nampitondrainy Jehova ho amin'ny olona ny manao hoe izaho no momba anareo ho Jehova. Izaho no momba anareo, izaho no momba anareo. Nahoana ianareo ny tsy manohy ny asa nefa izaho anie ka momba anareo hoe aza matahotra zay fahavalo, aza matahotra zay fandrahona natao atsisy ary aoko fantatrareo fa izaho Jehova ny momba anareo. Ry havana, zavatra anankiray zay ireharehan'ny olona ny hoe ranon'iny ve misy olona ambony miaro azy ane any ranon'iny ve misy olona ambony miaro azy tahaka an'izao, ka zany ene no asa iny manao an'izao zao hoe na dia ny olona ambonin'izao tontolo zao ihany aza ny miaro ny olona sa manao itsy roa izy. Mba fantatrao moa ilay Jehova nilaza hoe izaho Jehova no miaro anareo, fantatrao zany. Jesosy tompony eny laza hoe indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo zao hoe ka nahoana ary sika no matahotra tsy hanorina ny tranon'i Jehova, tsy hanorina ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenena, nahoana isika no atahotra? Ary eto ry havana dia tsara ihany ny mampahatsiaro antsika rehetra ny hoe ianareo rehetra zay manam-pahefana iangaviana re tompoko ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra aza sakatsakanana mba hisy fitahiana ho an'ny firenentsika, aza sakatsakanana ny asa natao ho an'ny asan'Andriamanitra aza sakatsakanana. Dinio mazava tsara ny amin'ny hoe tena manorina ny fanjakan'Andriamanitra ve sa manakorotana saim-bahoaka? Anjaranareo ny mandinika an'izany, anjarantsika ny mandinika an'izany. Fa raha fitaomana ny olona ekoka amin'Andriamanitra kosa hiala amin'ny sampy, hivavaka amin'Andriamanitra, hanolo tena ho an'Andriamanitra tahaka izay nanirahan'Andriamanitra ny Zerubabela sy Jesosy mangataka anareo mpitondra fanjakana, hiara-miasa ny mpitondra fiangonana ianareo mba ho tonga ny eny fanjakan'Andriamanitra ary ankalazaina eto ny firenentsika ny tompo. Fa izany ny tarigetra ny Agai raha ny rahan'Andriamanitra ho mpaminany hampirisika ny Zerubabela sy Jesosy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra izy hanangana amin'ny tempolin'ny Jerosalema. Ny zavatra anankiray izay mahafaly eto ry havana dia izao: rehefa samy niay ny tenin'Andriamanitra ny manam-pahefana dia Zerubabela gouverneur zany sy Jesosy mpisorona be zany dia izao ny voalaza: dia notairin'i Jehova ny fanahin'i Zerubabela zanaky Sealtiela gouverneur any Joda sy ny fanahin'i Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be sy ny fanahin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka, ary dia avy izy ka nandrafitra ny tranon'i Jehova tompony maro Andriamaniny. Tamin'ny andro 420 tamin'ny volana 9 tamin'ny taona 2 nanjakan'i Darius. Inona ny zavatra mahafaly eto? Ny fampidinika ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fiangonana. Miaraka ny fampidinika izy hoe ahoana no akatoavantsika miaraka ny tenin'Andriamanitra ary ho taontsika miaraka amintsika koa ny vahoaka hanao zany asa izany. Rehefa ny fampidinika izy ireo, rehefa ny famakafaka izy ireo, 7 andro taorina ny nahatongavany ny afatr'Andriamanitra nentiny Agai dia ny ray fosisaina ny mpitondra fanjakana sy ny mpisorona be, na azotsika raisina ankehitriny hoe ny fanjakana sy ny fiangonana ny fanatona ireo haninona ireo hitaona ny vahoaka hiara-maninona
hiara-manandratra an'Andriamanitra, miaraka manao ny tranon'Andriamanitra. Inona no antony? Mba hahatonga fitahiana ho an'ny firenena, araka ny lazain'i Jehovah hoe izaho Jehovah ny momba anareo. Ry havana malala rehetra, ny teniny eto ny Hagai ary ho fampaherezana ireo nanangana ny tempolin'i Jerosalema dia ny hoe Jehovah Andriamanitra reo ny momba anareo, aza matahotra atsangano ny tempolin'i Jehovah. Ny zavatra nahafinaritra hita tamin'ny mpiaramonina tamin'izany dia ny fiaraha-miasan'i Zerubabela sy Jesua hiara-manangana ny tempolin'i Jehovah araka ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny Hagai, niaraka ny fandinika, niaraka na makafaka, ary rehefa tapaka ny hevitra 3 andro monja taoriana ny tenenan'ny Hagai dia nitsangana izy rehetra niaraka nanorina indray ny tempolin'i Jerosalema. Ry havana malala, zany ary ny tenin'Andriamanitra omenantsika, fifampitantanany manam-pahefana ara-pivavahana sy ara-pitondrana. Haninona? Hanangana ny firenena. Ho inona? Ho firenena anjakan'Andriamanitra. Izany ny fahasoavan-dehibe andrasan'ny firenentsika. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny. Tsy anana ny Jehovah Andriamaniny nefa ny firenena raha tsy miara-miasa ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fiangonana, raha tsy mifandray tanana ny manam-pahefana sy ny kristianina, ary raha tsy samy manapa-kevitra hoe hoenontsika ny tenin'ny faminaniana, ny tenin'ny tompo hoe izany no hoenontsika, ary izany no entintsika mitantana ny firenena. Fa raha izany no zavatra hitranga dia milaza aminareo aho fa ary tsy izany no milaza zany, fa ny tenin'Andriamanitra ny manambara fa raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Raha Jehovah Andriamanitsika tokoa ny tompontsika ka izy no momba antsika, izy no ahatohitra antsika. Voasoratra hoe tsy niaro ny zanany lahatokana izy ka tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Rehefa nanaiky an'i Jesosy itsika ka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy no tompontsika sy arahintsika eto amin'ny firenena, homeny ny tompo ho antsika ny zavatra rehetra. Ry havana, aza ny ho anao tsirairay avy aloha ny tediavina ry mpitondra ô, nampitondra izy ianao nampitondra izy, aza ny ho an'ny tenanao aloha ny tediavina, fa ny voninahitra Andriamanitra andeha ho katsahina ao amin'ny asa izay nametrahan'ny tompo anao, moa ny voninahitra Andriamanitra ve no atsanganao amin'ny andraikitra izay nomen'ny tompo anao, hanomezanao voninahitra n'Andriamanitra ve zany, ary miara-miasa amin'ny olon'Andriamanitra ve ianao ny amin'izany, sa ianao manantena ny herin'ny tenanao fotsiny enganery havana. Ka ho tahaka ny Zerubabela sy Jesua miaraka amin'ny mpaminany isika, ka isika menakavy no samy hiara-miainga haninona, hanorina ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika, dia ho voninahitra Andriamanitra ny ilay Madagasikara anjakan'i Kristy. Hivavaka isika. Misaotra anao izay raha io no ny teny menao anay androany, mampirisika anay hiara-miasa hampandrosoana ny fanjakanao, mamindrafo aminay ny amin'ny tsy nanaovanay izany miaraka hatramin'izay, fa manomboka hatramin'izao tario zahay hiara-miainga mba ho tonga ny eny fanjakanao ary hatao ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen.